Araka ny hitantsika amin'ny tambazotra sy ny fampilazana samihafa moa dia manao vahiny sika amin'izao antoandro izao vahiny izay ataontsika hoe ela dia ela tokoa izy tsy teto ary rehefa misy fomba ahafantaran'ny olona azy tanteraka rehefa izy izay miteny izay sy izay manao hevitra maneho hevitra mitondra ny fanabeazana sy ny famakafakana samihafa izay dia tsy izany fa ny namana Jeannot Ramambazafy. Zareo Ramambazafy vahintsika eto amin'ny fandaharana lokazava ela dia ela hoe aho ary dia izao indray asa taiza asa novalova sa lasa nakaiza sa sehatra taiza sa tena nangina engany nirariana da hoe vasalama somatsara aloha hatramin'izao fa dia miravanao namana zareo tonga soa eto amin'ny fandaharana okazava eto amin'ny onjam-peo indray efa liana ny mpiaina. Mirabanao Mampatritra, mirabanao ny Matsay, tovolahy mahafinaritra be misy izao, mirabanareo Mpieno, mira Madagasikara, Sanipetran-dranomasina, mirabanareo mpijery satria tadio tsara za rehefa miaraka sehatra radio dia mitondra caméra ka ty fandaharana ity zany tsy maintsy iseho amin'ny YouTube ny farafaratsiny rapitso ohatr'izao mba ezahana mba mitondra rakotry ny ela. Ny antony tsy nahela renareo na tamin'ny radio, télé dia alohatso fa ny taona mandroso moa zaly avy didina roa taona lasa misy ohatran'ny tsy fetezana kely ny toe-vatana fa amin'izao fotoana izao tsy dia manino. Farany teo moa ny tenda ohatran'ny tsy natelo roa dia natao ohatra dolidoly nanao trano dia natao an'ity hoe endoscopie ity na fibroscopie zany hoe atsofokato le caméra kanjo misy ohatran'Andriamanitra tsisy cancer fa zao mihinana magnésium dia tonga eto tsy hoe andeha hanao inona indray na inona fa dia mafanafana moa ty toedrara eto firenena ity fa dia tonga hiady daitra indray zao ny sasany hoe inona indray ty tsy hiady ahoana fa hiady hevitra kanefa androany zany tsy hiady hevitra mihitsy no aleako aty ry Mpieno Hazaina, ry mpijery isany sy nareo lahy atao amin'ny studio amin'ny Vivato fa anabe sy anazava ny sainareo mikasika ny zavatra mahatonga an'izao firenena izao amin'izao vaninandro izao misy tsy feteza mihitsy ka mba engavinareo sokafo ny fo, sokafo ny saina, sokafo indrindrindra ny sofina fomba fiteniko dia efa tokony efa fantatrareo. Za tsisy hoe nianatra salamina dia hitady voambolana mampesona nareo rehetra ka io radio nareo mety hisy teny vazaha ao amin'ny elanelana eo fa zao rehefa mazava aminareo le zava-tiako tenena sapitaina dia efa zay le tarigetra ka hoy za masamy Mampatritra misy fanontanianao nga. Hitoetra antsika amin'ny lohahevitra ny feon'ny hoantsika mpiaino any ny feon'ny namana Jeannot Ramambazafy izy moa zany sady mpanao gazety mpamakafaka ihany koa tsara ho fantatra izay ary anisan'ireo sanany ny asa fanaovana gazety ihany koa na mamoratra na makasary sy ny garany tsisy tsy mahalala zay Jeannot Ramambazafy zay fa anisan'ny mampiavaka azy ihany koa aloha tonga dia tenena so misy diso feno na mandika vilany izy badalela rehefa miresaka sady somary miadam-piteny no badalela ka so dia indray misy faneha amin'izao manko efa manahirana ihany namana Jeannot lasa misy mifanendrikendrika sola zay olona hoe mamiko hoe no miresaka isitsika vazivazy zavatra fa hiditra amin'ntsika Jeannot ny zava-misy amin'izao fotoana dia somary mafanafana ho isika satria miseho mitranga ijero daholo eo ny efa iramalala ny zavatra misy hoavana be amin'izao fa dia miresaka valim-pifidianana hetsen-taniny ihany koa misy hoe olona enjehana amin'izao fotoana mahatratra ny atao hoe IST na ny tsy fahazavana mivoaka ny sistany Madagasikara hetsen-taniny ihany koa misy fampiadona ny hoe fampitsarana ny asan'ilay mpitsara satria teo ny ministera zany dia teny hoe hoatsaratra sigany kanefa nilavo ny fitsarana ny finankevi-pitsarana zay toezavatra zay eo ambonina ara-politika zany be da be mifampifangana eo amin'ny samy kandida miresaka hoe misy ny alabaky misy tsy alabaky misy faly ny sasany amin'ny alabaky izy misy tsy faly ny sasany amin'ny alabaky izy misy ohatran'ny asa zany daholo ny zavatra misy Jeannot Ramambazafy ahoana mba faneho-hevitra enao manoloana zany toezavatra rehetra hitanareo za zao aloha nandehanako taty
za moa dia le fomaraina no lantitra ho le tsy maintsy mifomaraina tsy fantako ino nanantony dia mihaino radio a mijery télé a mijery internet a mijery facebook a dia marina tokoa le izy raha toa kapohana kapobe masina fotsiny ohatrany dia tena hoe fanindrian'olona foana ty resaka izaka azy misy ty sy politika ihany sosialy ihany fa dia ianona nananina zay ny mahazo ny rariny sy ny rehetrarehetra ary mampalay dia resaka gasy dao ny manao an'izy fa tsy hoe vahiny fa nitsika ave dia izay misy ve le toetsaitsika mifampitifitifotra laveto a dia aveo tsy hainao ny tompon'andraikitra ka androany a dia tsotra za tsy resaka momba an'iza na ankalan'iza na itian'iza fa anao fanabeazana momba ny fangalaram-bato rehefa tonga ny vaninandro mpifidianana eto Madagasikara nanomboka tamin'ny mondiabe dadabe tsiranana fitsoana tamin'izay no fanabeazana momba fangalaram-bato fanabeazana momba fangalaram-bato ka le izy reo raha miala amin'ny tsiranana valo amin'ny 50 taona za lasa zany zao kanefa zao a ny raha tsy mahay zany raha tsy mahay miresaka zany tsy hoe mampiresaka dia nga misika mibimbolety fa tsy zay le izy fa somary ataoko angiakaingina fotsiny a le nanomboka tamin'ny tsiranana dia tonga eto amin'ny vaninandro sika eto dia mba haino tsara nge le izy ary tsy hoe mametsiny an'izy indranona fa ho hitanareo hoe ahoana zany hoe fangalaram-bato amin'ny ara-dalàna mampalely nefa zay le izy dia efa io zany efa mifanaraka tamin'ny mampatrika hoe za tsy pasteraka hoe teny tsy valiana tsy any le fipetraka nareo mieny za zany le mpanabe sy mpampianatra any fa mieny nareo dia tsisy zany fidirana antarobe androany ka alefako amin'izay zany le izy a tsika zany zao a taona roa amin'ny 7 volana janoary dia tamin'io a lany firenena président de la république Ndia Philibert Sirana tamin'ny vato 98% mahery tompoko dia zao raha zay zany le antotanisa dikan'izany mifidy ny adala ny voateraka ny voafonja eny na ny maty ary satria ahoana izy izy nareo tamin'izany tompoka vatakazo be ny urina aloha dia io moa le pisodi zay manjapa-fatinay ianao zany rehefa tsy pisodi amin'ny tokony mpitondra zany dia efa tsy koty ianao zany ka na ohatra zany fokotanao mifidy iza moa zany ny tamin'izany ry marija mary ingianao be andremona sata reny zao ny adversaire tao tsy miteny mihitsy midekoma zany tsy miteny mihitsy satria zao efa ninina fandehana le urinao a efa 100 pisodi dia ny olana tamin'izay kosa nefa efa rovolana tiarina mbola tsy azo ny valiny satria zao tamin'izany tsisy telefôna finday tsy misy internet tsisy ninona fa dia lalana ratsy io nginona tonga an'io rehefa avy ny orana dia mba tsy manao fifidianana ka efa tsy am'izantsony le izy nandeha amin'izay zao tonga tamin'ny fotoanany iny zany tsy azo ivalozana fa dia tena hoe zay filoha mpanjakana sy amin'ny fitondrana io nantoko amin'ny fitondrana dia tonga dia lany foana azonareo zany le izy zay zany le fandehany dia tonga dia mariky zany janoary janvier 72 lany 98% Philibert Sirana janvier février mars avril mai 13 mai 72 valo amby folo taona tamin'izay pof tsy tsony Philibert Sirana aiza am'izay zany nitaratra an'le hoe 98% reny manateo amin'ny eran'ny Afrika hoe vote plébiscite zany hoe tamin'ny tany Afrika koa zany mihoatra 95% foana nefa ny tena zava-misy marina 5 volana fotsiny dia norodany dadabe Sirana tsy tamilary tsika dia inona zao nidika an'le 98%. Bon lasa ndray koa tamin'ny androny Didier Ratsiraka république faharoa zany dia tady tsara maty nisy nitifitra tsy manjava maty nisy nitifitra tsy manjava natsangana ny directeur militaire izay Andriamazo ny lehibeny dia maramila dolo ny tao dia 1961 zany tsisy ray volana koa dia tampotampoka dia hoe Ndia capitaine de corvette Didier Ratsiraka nitondra ny firenena satria noetiny le charte de la révolution socialiste le ao anaty bokomena le bokomena iny zany nitondrany Didier Ratsiraka ny
firenena malagasy nandritra ny 7 taona tadio zany a efa tamin'ny tsiranana zany nisy hoe septennat zany hoe mandritra ny 7 taona zany mambaray ny atsika copier-coller amin'ny filafantsa foana dia nandritra ny 7 taona zany dideratsiraka tondra tao io zany nazo atao hoe tena io ny tena hoe tetezamita voalohany indrindra maramila ny tondra azy dia mazava aminareo amin'izay zany le miteniteny foana tsy mahita fatsiny tetezamita tamin'ny 2009 natao hoe tetezamita tompona dia olona tsy voafidy mitondra firenena ray mandra-pahidirana amin'ny repoblika hafa dia tonga amin'izay ny taona 20 tapitra zany le 7 taona tsy maintsy miditra ny fifidianana amin'izay kosa satria hoe république démocratique Madagasikara ny RDM izay nantokony arema zany no fitondrana dia tadidiko tsara tompoko eno tsara ty tamin'izany 1982 zany tany Tuléar dia tao amin'le fokotana teo Mavatsy 2 lalana makany amin'ny port iny dia zay fokotana rehetrarehetra tao tamin'izay mantsy mba nisy candidat mba joro tsy iza moa fa Monja Jaune izay dadan'ny Monjaro Indefo io zany ny faninana tamin'ny dideratsiraka tamin'izany 1982 zany dia zay fokotana Mavatsy zany tena hoe mifidy an'ny Monja Jaune RPDP akory ny agaganay tonga amin'izay mivalina mbola dideratsiraka ihany lany satria nahoana ozy izy indray nareo satria mbola vatakazo ihany tompoko ny urne ary efa urne efa voaomana feno aremany tao anatiny tao azonareo ny fipetraky izy mbola tsy nisy ny internet mbola tsy nisy ny finday mbola tsy nisy ny rehetrarehetra mety itenareo hoe zany mindray miteny hoe ka dia zao tonga dia misaoto tampoko amin'izay zao 2018 amin'izay tsika 2018 inona ny zava-misy misy amin'izay amin'ny finday misy amin'izay ny internet misy amin'izay ny Facebook Twitter zay tianareo rehetrarehetra mijerikely fotsiny ndreo nareo dia hitanao ao le olona miresaka aminareo bon dia mandeha efa firy 5 milliards tsy fatako firy millions d'euros zany 5 millions d'euros zany amin'ny vola gasy miditra amin'ny seni nareo anjary mbola anao reportage mitondra caméra feno solosainao feno rehetrarehetra ao fa zao misy zavatra tsy mazava mihitsy amin'ity le vokatra rehetrarehetra amin'ity seni ity mamerina za tsy hiteny hoe iza nahoana na inona tsy hoe atao miviva de pomba ny andro radio non ato loha fa no fotoana zay sy mampatrika do aloha ato rehefa mety mandray TV plus na ry Sky One sa asaivatsona dia hoany zay aloha zavakely fa misy zavatra tsy milamina amin'le izy dia io amin'izay ny tena hoe mampitsiariko ampanao gazety aho hoe fa misy inona ary tony dia nandinitra amin'izay dia any amin'ny lalàna ny fantoka lalàna ampiarina amin'izao fotoana zao ore olona fa dia tena zao tena alabato ara-dalàna misy amin'izao fotoana zao ameko kely pôzy kely nareo anazavaiko an'le hoe inona moa ny tena hoe mangala bato eto nareo dia tokony tsoay andohanareo manomboko zao raha mbola eran'ny Afrika izay misy amin'ny Madagasikara zany hoe olona ivelan'ny fitondrana ny angala bato zany tsy misy an'izany tsy isy an'izany Ndiamarika Valomana na nangala bato na Ndianja Dieu na nangala bato na Zalale Ropolo 0,2 nangala bato na ry Pasteur Mayo na nangala tsy possible zany fa zao tsy maintsy olona ao amin'ny fitondrana zany hoe ao am-pelantanany ao ny raha tsy mangaitra rehetrarehetra any amin'ny district any any le izy dia eo avy eo angataka ny Ndiamamy Patrika hoe mba anditra ny zavatra hitako ao anatin'ny lalàna loi 2015-020 sur chargé de l'organisation de l'élection présidentielle zay zany inona moa zany loi 2015 mombany seni zany famoronana ny seni zay zany mifandehany io lalàna io zany mametraka ny seni de 2015 de tadio tsara 2015 19 octobre 2015 iza zany voalohany nanendra io président seni io Ierakotomana Andriamato era Jonary Mampianina na dia
niala tao amin'ny toerana izy araka ny lalam-pano reny satria izy anao candidat numéro 25 izy nanendry any io hery io hery any zany a filoperany taloha hery 2 zany foloan'ny seni mariny eto a fa efa foloan'ny seni ty izy taloha ramatoa Béatrice Atala zany hoe fa fatapatany zany fomba amam-panao de mitady de namaky de tonga de nazary saute tamin'ny plafond tena hoe ovaketo ny lohako de ao amin'le article 58 article 20 mba mino kely koa anao mampatrika mba alikanao ty tady tsara fa ay vary mitady aloha hoe ahoana moa zany en fomba hitondranany reny le valopy bénide misy an'le vokatsy reny tsisy milaza izy fa envoi zany hoe alefa tsy hay tsony nalefa posta nalefa bisikileta nalefa train nalefa ina fe atao zay atongavana le rehefa vita zany le fividana hitanao le misy numéro zao ninina de vita am'izay le atotanisa de raisin'ny olona de iny am'izay napetaka amina table de iny atao anaty valopy de eto am'izay tena oainy ety fa ahoana ty zany le izy vakiko amin'ny teny frantsay zay tsy mahazo ato i Mam Patrick article 55 io le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide c'est que zany TGV ngambana avion jet à la diligence du président du bureau électoral zany hoe ny foloan'le ny fifidiana atao zany mampandefa azy du représentant local de l'CNI au président de la CRMV, section de recensement des votes, de démembrement du CENI au niveau du district. Izany mbola sy tonga de makaty Antananarivo fohy be zany izy fa misy escale kely ao amin'ny CENI ao amin'ny district izay mananjo zay misy anokatra azy tena zany misy hoe qui est le seul habilité à l'ouvrir en présence des membres de la petite section. Le vokatra de mandalo amin'ny CENI district ary mananjo izy ireo ny anokatra jery an'izay valim-pifidianan'izay zay le izy de aveo izy article 56 manao vérification izy jereny nanao anaty ny calcul rehetrarehetra ny bulletin hitanao zany le kirakira zay hoe tsika zany tsy malala hoe ahoana io tompo tsy mila logiciel na blaky ana resaka soratana misy zany hoe manantsika za tsy manesikenikan'izany izy afaka ovainy io tsisy malala hoe ahoana vitiny zay zay vao hoe la section de recensement matériel des votes il y a un district doit remettre sous pli fermé dans un délai de 24 heures à la CENI fouillé tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès verbal de ces travaux. Aznareo zany les PV zany tonga amin'ny CENI alarobia zany mety tsy le PV niala tany ambony fidiananao io miaino io zay le izy ka aza miteny anareo hoe misy tsy le PV niala atao amin'le district atao amin'le sokafany kanefa le izy mety hitenareo zany fe zaza atao ao anaty lalàna le izy zay ny tena mazava dozan'le izy ao anatin'ny lalàna le izy afaka sokafan'le ary zany na niveau district de eto any tena mamerina indray niza mifaniza izy te zonge aloha nametrany zao mampiarana fialana filopireneny izy sotrany izy tsy mila kary tsy milinana misy reo sy mienany ry zareo tao amin'ny viva maly any misy an'izany plaque box tsy haiko tsony misy mbola akany mbola tsy antsika mbola raha samidiaso mbola tsisy resaka vazaha io resaka avary ambady avoleta de zao mifandeha aloha le izy na tianareo na tsy tianareo zay ndre nataoko hoe mba samy mandiniky iza nanendra foloan'ny HCC lo de teninareo ery vaovao iza nanendra ny foloan'ny CENI ery vaovao iza nanendra am'izay ny chef district SVM malala nefa ao anatin'ny lalam-panorenana nge fa hoe olona fidina daholo nge reny olona reny
dia any zany le fipetraka ka nareo rehetrarehetra miteny hoe mangala-bato ny TGV, mangala-bato ny TIM, dia ny TIM koa manenjikendriky io mangala-bato ny HVM, dia ny HVM koa miteny hoe mangala vao nandalo tetselarobia vao tena nandefa somary grenade lacrymogène fa zao reto manana sary akizy kely mpangataka amin'ny korondrany ve ny rano andeha hiady amin'iny avereny ny fifidianana fa tsy mety nge zany tena mampalahelo zany tsy ada napetraka mitovy amin'ireny ny ankizy mitady vola izy dia maninona manararaopaty ohatran'io mampalahirana nge zany. Araka ny teninao moa zanao Mbazafy hoe tao anatin'izay fanazavana nentinao zay ny hoe aza misaina ny hoe Andry Rajoelina na Ravalomanana na reo kandida roapolo ambany vato sasan'ireo no mangala-bato fa eo amin'ny fitondrana mihitsy. Vaky-batsinana zany ty fanontaniana ty oka hazava hoe afaka miteny zany ianao zany zao fa ny eo amin'ny fitondrana no maniraka an'le zaza tsy ampitoana makery amselieri milaza ny hoe vai ny arovy ny safidinay sy ny karazany araky ny zava-misy eny moa zany vao mipita ty amintsika zao dia misy hoe mitondra banderole sy ny karazany ao anatin'izay fitakiana zay. Rehefa olona mitaky ve hitanao ny sary za mandalo ao anaty tomobile moa za mandeha dia olona mitaky ve dia akizy mbola milalao vato manao ino moa manao tantara amin'ny vato nitazanareo dia reny ve dia inona dimanjato amenareo dimanjato ny le isany amenimeny fotsiny isan'olona fa le mpitarika tsy fantatra akory maka izy maro nahita 4-4 zany misy mpitarika eo fa inona ary ny larany be ery ambony ery no tsy fantako satria za sendra mandalo dia maramila moa tsy maintsy manao ny azy miaro ny senika seningy ninina atao hoe zone rouge zany io na faly nizany na tsy faly any le fipetraky le izy ka mampanahirana an'liziny dia tsotsy tsika malagasy mora fatra amin'ny teny tsy zany nanao an'io tsy fantako tsy haiko fa dia mbola vazaha mbola inona zany teny zavatra ray aminareo tamin'ny 17 novambra teo Tom Senier naka sara naka interview ny rehetrarehetra zavatra tsikaritra fa be dia be tsy natsikaritra nareo ary izy membre amin'ny communauté internationale tsy mifankazo reo satria pofo tsy miara mivoaka reo za manana sary miaraka amin'ny ambassadeur ny Union européenne vaovao iny Di Giacomo iny izy ny ambassadeur américaine navoaka voalohany izy rery aveo nanaraka ny ambassadeur ny Union européenne da aveo vao mivoaka daholo amin'izay filohan'ny CENI miaraka amin'ny solotenan'ny Union africaine mbola nandeha rery ary izy dia i Violette Koyama mpinute dia reny any zao niara-naka sary souvenir niaraka tamin'ny filohan'ny CENI fa le hoe communauté internationale ataontsika américane sy européenne zany ohatrany hoe tsy miomby hevitra amin'ny afrikana sy mpinute dia mibaribary izy fa zay ngamba le atao hoe olona diplomaty hitanao le diplomatie tsy mampiseho misy ny olona hoe tsy mifankahazo ka eo tsika dia variny ny angy iny tena atahorako hoe dia zao hoe iny za tsy miteny hoe premier tour, deuxième tour, quart de tour, demi-tour, mille-tour, tsy manao tour à tour tsy any misy le izy fa zao misy zavatra tsy manjary misy efa manomboka ary amin'ny CRMV ary amin'ny district misy ndray lalàna miteny ato hoe ny filohan'ny CENI mananjo izy mba afaka mangataka ny hitanao reo communauté internationale fanampiana any amin'ny tany lavitra toerana lavitra afaka manina moa tsy mangataka ny hélicoptère matanjaka nampiasa hélicoptère eo mba hangalana vokatra azonareo saingindrisy le Vermain zay satria zao le alatra ngefa ary le ary amin'ny CRV ary amin'ny district donc tsisy dikany izy na ho alefany sarety ary iny satria fa efa niovy iny angy ny problème fa ty zao ny zavatra hitranga ny aiko koa ataontsika hoe zao ny zavatra mijery dao tsika ny chiffre rehetrarehetra dia tsy takatra ntsony zany le premier tour na tiana na tsy tiana iny dia zao fotsiny nazavako anareo avrita koa fangalarana an'iny satria zao tsotra firy izy ny candidat teo tonga dia nahita 250 millions dollars izy menakavy tadiavo mbola hitady avy fa mbola saina izy mahita la zao tadiavo izy nanome an'iny 250 millions iny ohatran'nay zao filohan'ny mpanao gazety jojola somary mihinatra ihany njanao be rebeka ma 20 taona tsy manaratsy anao tompoka na manambany anao fa tsy tiako le fandehany
ianao efa tamin'andro mipisibivy dia ianao ve da hita 250 millions tamiko tsika mitsipozipozy amin'ny CDJ mamoaka magazine tsy mahita 30 millions ve dia lasa ianao manao ka dia avy eo ianao rehefa tonga ao dia andeha hitory an'andro rajoelona zany tsy maintsy lazainy zany misy archive ao fa ny tena mampime dia tsotra efa fantatry azalahy fa tena atahorana le zandrikely io dia zao alefa sanga fa payenay ny volanareo na 0% fa zao paritaka le vato inona tokoa moa zany mitranga ino moa mampidina an'io tsy mamenatra angitsy hoe miaro-ny Valimana na miaro-ny Rajoelina na miaro-ny Mayolina na miaro-ny Dadafara reo zany mba coupe du monde nefa 1% sy 30% ve dia hitovy fa io zany tsatra aloha ny targetra mission avy le tako ahoana fampidina eto aho zao dia mampakisia ny fifidianana tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo tsy hoe mampitovy ny tsy mitovy hoe hafa ny ben'ny tanàna tompoko dia hafa ny filoham-pirenena ohatr'izay mantsy le tamin'ny ben'ny tanàna lalatiny atao notroin'ny Andry Rajoelina dia tsy lany lalatiny tsy lany lalatiny atao ahoana fa resaka ben'ny tanàna ngy io e bon tanànatsika aloha iteo so fa eritaona sisa fa zao eo am'izay inona naky anyteny fa me antitra la zao avereny ndraiky ny resako to momba ny resaka ny hoe ny lalan'ny ben'ny tanàna hoe fifidianana misaotra anao hitany tady vony azy zay me raha reto fa kalma fotsiny tsika dia zao tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teto efa zany efa tena topelatana ny Diamarika Valimana dao ny fahefana satria izy ny filoham-pirenena amin'ny Madagasikara tamin'ny décembre 2006 zany efa njafala mbola hery koa ranga hera kotomana hera jonamaka hera Falimanana namena azy mihitsy ny bibiliny Andriamatoty koa io le teny tomobile nampiasao miaratsiny tsy manaratra i Marika Valimana manao ela na monseigneur Gaëtan nataony ela sérieux zany io ny tomobile natao iny efa tonga le faradokona tsy navela nandeha misy ny taxi be ho any Alarby tamin'io andro io asa tadinao manasara feno manangoropotsy mihitsy io mamasiny io tima fa ty tsy sefitra izy moa ny anarany chef de région iny tamin'izay manganirina periny tena tsy sefitra fa tena lana i Valimana inona nefa nitranga nandeha le vato tsy tratratro ny boakely fa zao nahi zany tena anareo fa 70% vatony Andry Rajoelina tamin'iny fa nangalana sotomina fa da nasotomina salaminina 63% mahery ihany tsy azo angalarana tsony nge zany dia lany boakely tamin'iny azonareo bon toy aloha tsy fantatro nampijaliany Marika Valimana zao dia zao mivokatry ny zordira satria ny antony tsy maintsy teneniko ty samy vangy tamin'ny commune dia nomben'ny tanàny Andry Rajoelina hoe bandikely tsy atao anatin'ny anniversaire amin'ny 20 décembre eritreretan'izany nyresy izy ty bakely ty tena mana fotoana akoatra amin'ny fiafampizany rehetrarehetra nitsoahany tamin'ny commune nitsoahany Valimana tamin'ny commune tompoko ny sava dia io izy io sava zany ministère zao miazy dia io izy io ka tiako tenenina am'izay inona am'izay aloha tena alzheimer ve ty dia ty zany zao zany dia ohatray le izy na tiana na tsy tiana ny scoreny Andry Rajoelina lasa lavitra be tena lavitra be mihitsy niza faly niza tezitra satria deuxième arrondissement ananako mihitsy izy ata ary voasoratra mihitsy le izy dia zao efa tsy sefitra tsony akarona am'izay le 0% e le izy diko logike raha miakatra ny 0% 0,1% mba miakatra 0,9 na tiana na sengy question de balance de chiffre miaina foana dao nge ny rehetrarehetra satria hitanao ny fotoana izy nietra 40% lizy ngy zao e mifandeha lizy ohatrany la Frantsa ihany hoe majorité absolue zany eto amintsika misy mantsy majorité relative azavako anareo lizy majorité absolue de hoe 50% plus une voix raha dika de 50,001 dia tonga dia vita mbola zay le premier tour ka namasy 49,99 le deuxième vita ka zao metanahirana be le izy fa majorité relative dia ohatrany tamin'ny 2013 asa raha tadidinareo tamin'izay voalohany sy faharoa docteur Robinson sy Hera Jonamampianina docteur Robinson nge tadio 21% mahery miazy
Era-jonambany 15% mahery satria nahoana nisy eo amin'ny 30 mahery koa ny kandidata amin'izay fa tonga nisy nazy 10% verina ny volany ny Roland Ratsiraka dada afara nazy 5% tanao dada sasany nazy 2% na sasany nazy 3% fa tamin'ity 0% efa 20 mahery hitanareo de hoe raha vao tonga de mandeha ty tena premier tour de vita tsy nomena le mpifidy moa zay aza mbola misoka raha tsy tafavoaka ny ala zay fotsiny tsy nomeko fa tsy hoe izany izy de zay zany izy ka raha ohatsy tsika hoa nazao fipetraky le izy tsotratra tsony zany raha ho azavako anareo zay hoe amin'ny fomba hafa hoe majorité absolue hoe tonga de atsasa manila zany amin'ny teny gasy de raha 5 millions zany dimy tapitrisa ny fidy zay zany moa zany dimy tapitrisa mahery ao amin'ny 6 tapitrisa mahery zay zany fidy de raha mahazo 2,500,000 de tonga de resy ninandro radio ny hitafarana ny alanantrano 1,350,000 azonareo voilà ho sarotra ihany nanesika an'izany ka tsy fantako a za tsy teny hoe aza mitabataba tsony na mitabataba ninina ngia taminareo mbola seni zao ny toteny loha mbola résultat provisoire vonjy maitsy any batoro hevitro méconome olo-pirenena koa de zao fotsiny a misy ny lalàna io moa ny any lalàna nazahoana mangala bato ary amin'ny CMV district akory atao fa zao misy ny lalàna manaova manana zo nareo a manao fitaraina de hoe miampy amin'ny fo tena tsy miangatra mihitsy izay lavo ny marika valy manana candidat numéro 12 io a tamin'ny 2002 io resaka confrontation io aleo tompoka atao confrontation samy manany aza ny QG rehetrarehetra de am'izay mety ilany raha ekeniny ACC io koa mbola tantara satria izy moa mifidy aza rikrakototso raha sy hoe tena miracle mon ami tokoa hoe solety fa sy lany to mety same jus de courage tsony izy de médecin ampiasa zany loha za de manantena loatran'izany zay leo supposition tsy mihitsy supposition tsika fa mifantatsika hoe izy nanendry azy raha vao miteny asisy hoe tsisy akaiky en conséquence satria hoe considérant que miesona considérant que foana de eo am'izay ile constat ohatran'le resaka pacte de responsabilité ihany io teneny izy sauver indrary radionaromampianina ka ny tena ahiko zany hitsofoka deuxième tour am'izay tsika lanitra efa ao zany ao amin'ny seni zany efa misifra zany tsy lasitra tsony anarina zany de ty tompony tenana tsy maintsy ho teneniko satria mampalahelo mampanahirana fa iza moa natao hoe DSI ny CENI natao hoe DSI ny CENI tompoko directeur du système informatique CENI de tsy haiko no mety tena hoe kisendrasetraka ny jasy koa moa kitry fesy makany tiafana fa kitry fesy fa i makany hoe tsara on'la zay ny anara aloha de fa mety takatakatra eo izy raha koto vao heriny ainy mbola hery fanteliny zany misy hery akoto manana hery ajonaromampiana raha koto vao heriny ainy iza moa zao ny filoakandasitra am'izao fotoana zao anafaly izy natao ka akandasitra izy satria zao tsisy nanendry azy tao fa matoy izy eo de le anakiray ny azy le tena izy ny anaran'le filoha raha koto vao rivo de zao tompo raha lany Andriamatoa rivo rakoto vao izay chef d'état par intérim zay na manampanao gazety am'izao fotoana zao aloha fiteny fa tsy président de la république par intérim zany président de la république zany olona voafidy de raha lanao ve de na ina hoe tsy tofirehana ve nareo raha ohatra izy mba manana an'le izy mba zao honnêteté intellectuelle vao tafakatra chef d'état par intérim ny ralana de tokony nametra-pelana izy fa vo mety zay koa no tanjona aloha nanome azy koa satria izy moa nanendra ny rivo rakoto vao ho kôtany membre ny Sénat voalohany aloha mbola era jonaromampianina popof mazi tsisy ny règlement intérieur nekena de tonga de lasa président du Sénat izy tsy tongatonga ho azy nge nareo ngery azafady aza mbola miantso fa atao anatin'ny studio ahy azonareo le fipetraky le izy de ny manampy tsotraka an'izay zany efa misy lasitra zany zao indra ina moa DSI indra rakoto vao herinany anao zay mety izy
tena ampandanina iza moa zany ka io ho avitsika amin'le resaka teo amin'ny ndrale nazo est iny ampandanina arabika sitare tsy raha rakitra atao zay ampandanina zay akaikikaiky kokoa amin'ny radiona mampiana tsy raha raha misy resaka hoe ara-tantara zany tolona sy ny anina zao le olona de eo am'izay vo manamarina mivoaka ny la gazette de la grande ville manamarina ny lazainy député sana tsy manamain rosana atsofony eo am'izay le zavatra resy candidat roa de popotra eo andy zao ny danger rehetrarehetra ina ka mety antany ny olona hoe bon enao miteny io a matetika masy olo amin'ny Facebook mamefitra ninona fa tsy mame sosokevitra na tompoko ny sosokevitra de tena zao apetraka ny fitaraina ny amin'ny ACC ana za tsy afaka maniry amin'ny ACC oena atao tompoko ny confrontation am'izay koa ny aravaly manana confrontation il sera devant son destin amin'ny teny frantsay tsy haiko amin'ny teny jiasy satria tamin'ny 2002 izy ny indro nitsokan'le Dakar azadiny fa nisy nge ny Dakar 1 fa nisy koa ny Dakar 2 mody nanao bis tamin'ny Didier Ratsiraka izy tany premier Dakar leo oui isy ny deuxième tour deuxième nisy Dakar 2 nzay inona nataony 21 février izy miverina tonga tao amin'ny 13 mai izy hitan'le olona fa manomboka rongotra professeur Zavy Topolahy voatoraka amin'ny voatabia tao tamin'ny 21 février tsy hitany ndiaravaly manana sozy atao inona atao tonga de nandetan'ny mamasiny hoe zany filoham-pirenena azonareo tindray am'izay misy confrontation am'izay satria ny zavatra anankiray nge iny le miverina am'le voalohany le hoe andeo am'izay zany anao moderne maninona ny Amerika tsika nge 25 millions 5 tapisisa ny jiasy ny Amerikana firy ampina dimy ngamba atsotsika amin'ny 200 millions zala maninona rehefa mifiditra zala ny arivan'iny de efa fantatra mivokatra maninona ny Frantsa Macron teo samy nahita ny tanora mbola sy teraka tamin'ny fotoanandron'ny de Gaulle tonga de fantatra mivalina satria tsotra nge ampiaisana le numérique mizara telo tompoko natao fichier numérique tsy mila miala any amin'ny toerana any amin'ny district misy natao fichier Word asina soratra azo asina sary dessin fa zao ny problème ny Word azo ovaina iny zany afaka fafana iny misy ndraiky le Excel fanaovana tableau fotsiny mbola problème an'io nzay nefa azo ovaina koa fa misy la teo PDF tompoko PDF tsy azo nizanizy ovaina no anatiny maninona tsy efa fantatra nge efa voaniditra 2013 voaniditra 26 janvier 2014 ndray ravijona mampiana tonga efa fantatra tsy maintsisy fifidianana afaka 5 taona fa tsisy an'izany fifidianana alohan'ny taona orinan'ny fotoana niny fialana zigre ny raha malagasy nzay io 2018 tsy maintsy misy ny fifidianana na tsisy lefa olona maty tamin'ny 21 avril nio lalàna bingibigy be io le bingy ahafahany SMRV manao district io tsy maintsy misy ny fifidianana maninona ny zanjikely ny bandikely rehetrarehetra nampiofanana de rehefa tonga tary eo masomaso atao signy amin'ny PDF iny PDF iny tonga de zo direct mandeha internet makomy seni tsy mandalo amin'ny CMRV district tokony zay ngy izy gambisika zao defa tokony fantatra hoe à peu près iza ny nandresy sa ahoana fa maninona tsy natao zany nandriamato folo tsy era-jonary mampanta de era-kotomanana so tsy zaka ny jiasy koa le teknôlôjia angy le olona atao inona dolo zany ordinateur zato amberivo eo mifaho marakaraka zany deuxième tour zany mitenda aminareo mitehaka zala opérateur de saisiko mbola vola ihany ambalo avy aloha ny zala so lasa isy scandale an'izay ka eo indrindra nge tsiky zany zao tena hoe androso lozy hemitra tsy fa amiko aloha ninina nyfandehany confrontation ihany tompoko ny tena mety ohatra ninona ataony senu zao de ninina avy ataony hoe de fitaovana raitra be hoe de tsy hainao mamoaka résultat bureau de vote par bureau de vote fa tonga de miaka midina miaka ny tositra midina tositra zao ngamba misimisy olo efa tena any amin'ny hôpitaly misy ka tsy mety zany le izy ka zay nantony nanzavaiko anareo hoe le alatra tompoko aza ilitry any rusiana hoe aza ilitry any vazaha tsy tia misy deuxième tour eo za tsy hoe tsara na rasy na inona za mpanara-dalàna fa izy anao mombaza fosa hoe mahita hoe kajikajy misy tao anatin'ny alabato zany zay ny andraisana azy zany zao nosoka misy ao anaty zay alabato hoe mampitaraina am'rehetra zay hoe
dia tsotroka hoe tsy maintsy serena ho asiana n'izay deuxième tour fa nefa na ny tokony izy efa fantatry olona koa i tokony andresa. Tena izy ho azy zao hoe matoa mampitany tamin'ny fifidianana be ny tanàna tsy tratra tsony zandry kely raha ny tena izy tokony 61% azonareo fa zao tsy metimety amina zalahy dia mandeha ny code de téléphone tadio tsara fa ambany vahoan'izy aloha ny raha fimpanjakany ito ambany vahoan'ny mapara ambany vahoan'ny TGV ambany vahoan'ny ty maso ambany vahoan'ny HVM izany nanendry an'ireo iandrajoelona ve za tsy miditra amin'ny hoe tandremo ty gouvernement d'union nationale ty azafady io natonga amin'io nisy olona maty tsy maintsy nalefa nandeha faharoa Olivier Mafaly nanao an'ireo rafitra rehetrarehetra eo nefa manino Olivier Mafaly izay premier ministre lasa candidat indray manino i Jean-Max izay folohan'ny assemblée lasa za tsy miraharaha hoe namadika le famadihana be Jodasy dolo manodidina antsika sao dia Jodasy koa ianao aloha fa efa tsitsitra amin'izany ntsony misy ditsy anaro nisy namene rehefa ho fatako ary tsy maintsy fatako sy rehefa mitady dia mahi hoe iza name 250 millions d'euros rehetrarehetra eo dia ho fantatrareo angy le problème fa ny tena izy io efa 61% efa vita efa milamina efa ihitantsika indray izy adiny andrajoelona fa zao tsy zay misy tsy manaiky resy tsy manaiky dita dia zao ny vahoaka natao sorona any aminay hoa zay za manana an'ity hoa fa tena mba tiako ho vakina aminareo dia zay lienoa nareo any tsiadana eno tsara lainga sa tsy lay mariny ty lazaiko ty io ny anay bureau de vote misy 177 complet ty azonareo ny olona voasoratra tompoko aminay tana 2 zany boriboritany faharoa io inscrit voafidy 116 0008 votant ny olona mifidy zay anisany 56 439 blanc et nul 2611 suffrage exprimé zany hoe le valopy natsofoka atao anatin'ny urne 53 008 tapavikina taux de participation 48,65 ambany any olo izy dia zao numéro 12 1386 voix 2,58%. Numéro 13 26 955 voix 50,8%. Alors numéro 25 21 539 ou 40%. Mazava ngy zany fa numéro 13 nitariky dia numéro 12 guide même izy ny zazakely fa tsy hoe zany miteniteny foana mba ho azonareo ka io zany ho any misenia tsy fantatra misy taona rehefa aveo fa le misy rombokely moa angataka aniny ao misy sa hoe aiza hoe le mba navoakanareo mitovy amin'ity ty nge ny tanana antsoratra anjasy fa ataoko rehefa amin'ny youtube ataoko angily izy ka zay lio confrontation misy an'ity da voainao misenia inona masarotra an'izany so isa ananeritseritra hoe misy moa sy mba zany teny hoe le feu purifie tout misy tady andoro nzay io ka imbesy tsara zalao isany io ety zany tsika zany zao tsy fatako nareo raha d'accord na sy d'accord za ampo fanatsy satria ny olona mifidy nge tsy adaly fa maniny izy ratsonareo rehefa andeha hifidy tsany avy alikainareo rehefa za tena manalika olona tompoko zao zay ny tena mampalahelo zay koa mba natonga hiakatra teo anazavy hitanareo tsy mitena ianona zao ianona nanao zao tokony nanao zao io lalàna zay le alabaka ara-dalàna satria miala amin'le lalàna zalary afaka manokatra zay ny fandehany vao mandeha fotsiny tafakatra zany kely poampidiny kely dia alefa aiza ve dia raha tsy iraka didie ve dia horesin'olona tsy fatampevina ary tsy normal zany fa zany tsy mampitahotra ny sasany loha ameko ohatra fotsiny fangao vehivavy tsy maintsy mifidy vehivavy ohatra hitanao azabadona ny zaza ny olony ianao hoe mpitarika fiangonana tadio tsara inona natao isoloara olona zato netinao ao isoloara anao zany hoe tsisy mahita tsisy malala inona nataonao ka zatonao tonga ao dia vato ro nyteo dia lazainao fa misy alavaty ve ao misy précoché tokony nasainao nakasary zany ty mifidiko natao isoloara tokony tabataba ihany fa le vahoaka malagasy ngefa tonga sainy taloha tamin'ny andron'ny pisodi tsisy hevitra tsisy naodiny iny efa tonga de urna pisodi tamin'ny andron'ny arema lazaoko zavy tantara maro ty nareo tsy maintsy mifidy arema nareo hitanareo ny antony nanaovan'ny dideratsiraka nio lapa be ary io
misy omelona ngeda be fa raha vao hitana matahotra ngeny tambanivohitra na ty ambanivohitra mety mety zany misy an'izany na hitan'izany na hoe tamin'izany tsy bulletin unique tondry amena ny vola aloha dia lazaiko tena marina rovitina ny vola reny galenir reny 5 000 moa reny gale tena rovitina misy dia voaka aveo le olona dia absolu ny any dia zay tsy any zany a dikan'izany voafidy arema zany fa niambany zay zay fa zao nge tsisy an'izany ny olona ny bankely aka ny volanao fa zay le isoloir trano kely ao izy aiza nafantaranao hoe inona ny arotsaka ao so anao ambadika eo mitondra basy hoe za fidiny anginy aza manabady olona fa mandreraka be mihitsy za zao 20 taona nanaovana gazety a 420 taona mbola gaga foana hoe fa ovina ihana ty verina za mba tiako mba mikipa masoko mba tena misy olona tena anatsara nyty verina ity fa mbola maizina lozo aloha dia zay aditiko ny akarako eto ny zavatra tranga ihany ko somary miteny ihany aloha teo namanazana mambaza fa ny hoe andrematomaka ravalomanana dia misy ny hoe tonga amin'izao fotoana izao mitanisa hoe misy samy hafa zavatra hita sy hita maso koa zany amin'izao fotoana dia misy ny didy avy amin'ny didy mpanjakana zany navoaka ny ministeran'ny haritany rehefa samy mahazo kopian'izany daholo zany hoe misy zany olona anankiray zay atao hoe tsy mahazo mivoaka ny sistany Madagasikara efa mivoaka vavona le izy aloha fa tonontsika hoe le matombo radara ao anatin'ny toejavatra fofa nefa dia mandeha ny resaka indrindra misy mivoaka mivao ihany ny songotsongony hoe le mpitondra teo aloha dia niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha zay anisany atao hoe stara ihany koa tao anatin'izay dia ny zava-misy zany lasa nakaty amin'ny aty amin'ity candidat anakay ity araky ny vaovao zany dia ny toejavatra misy zany hoe lasa tsy voapetraka zany dia inao miteny hoe tsisy alezatsiny ny ianina na ianina na ianina fa ny mpitondra eo no manatanteraka zay toejavatra hoe tsisy idira mivahiny tsisy idira zosa tsisy miditra misy mivahiny tapahako misy ianao dia ny zavatra misy dia ny zavatra misy ny zavatra mitranga zany zao amin'izao fotoana dia hoe misy olona avy eo amin'le fitondrana teo no lasa araky ny vohita zany hoe manohana ny fitondran'ny candidat anankiray dia misy zavatra mifomafobe nahatonga n'ity resaka ISTT misy tika miteny fohifohy zany fa interdiction de sortie de territoire tsy mahazo mivoaka izay zany hoe mba mpanao gazety mpamakafaka anao sy mpanabe anao koa indrindra mba mila famakafakana amin'ny fahitanao an'izay toejavatra eto ya misaotra anao mampatraiky inazy dia tsotry amin'ny taonako zao a tsy dia misy magaga tsony ny zavatra misy eto ambony ty tany ty amin'ny lafa rehetrarehetra dikan'izany io zany IST zany a sy tongatonga ho azy zany ohatrany hoe parasuite avy mibaditra tany fa zao a za tsy hiditra ny zavatra tsy hoe tsy haiko fa mbola tsy nikaroako tsy voafeko fa zao kosa aloha zavatra anankiray indra mbola rajonay nga tsy fatako hitako tamin'le mivoaka izy nalaza be maly a mivoaka gazety à la une daholo dia jereko le momba azy ay mbola tsampy hoe 100 taona izy zany mbola karanao izy mbola tsampy zany hoe tokony zanako zany izy efa 120 taona dia zao amizay aloha amin'ny mampanao gazety atsika kosa zay kosa zay tadio misy indray natao hoe mety mahazo droit de réponse droit de réplique afaka dia zao zany zao nareo rehetrarehetra manodidina nga mbola rajona izy tsy fatako aizy izy mipetraka nahoana mba teneny izy ty misy afatra za mba hoe tena hoe mampanao gazety fatako nareo zao hiteny hoe akavolandray le rangaiko fatako satria fa izy hoe milliardaire zanora mambazafy zany tompo tadio tsara matoa vanao amin'ny telopolo taona mpanao gazety mbola samy tsoro misy hoe za tsy mangatagatabola ino felakasianina antany mibande rehetrarehetra rehefa manao any zalamilazy za tonga dia mandeha fa zao fotsiny mba misy mba tsy droit de réponse fa ina moa nena misy zao hoe raha ohatra fata dia asavy contacteny fa hitondrako caméra ohatr'izao ny antony dia tsotra ary io nareo miteny hoe
hivadika koa ngamba de azy eritreretinao nantony de tsotra asa raha tadidinareo tamin'le député telo amin'ny fitopolo to amin'ny 13 tao bon fantatrareo ngamba izy natao hoe maître anitra zafy manantsoa niteny izy tao iny mbola rajona iny tena jola tena fanganga tena mafia tena wa tena zao de zao iny olona miteny iny ainareo ngamba fa tanakavanany Iamarika Valomanana raha iny tapaka de tsy fantatro fa zao iny zany zay tombontsoan'ny Marika Valomanana tombontsoany de mba tiako ho fantatra mihitsy tsy fantako am'izay izy amin'ny manday ianao na tena hoe tena hikina tsy manam-bola tsony ndre mba le mbola rajona tsy fantako ka de lasa dala ve de olona nanompanao zay anjay anao ve metsampy zay ny antony hoe mba tiako interviewena hoe ahoana mifandehany mety marina mety tenareo ka ny gazety nge tritra ligne de mire mamoaka ny Valomanana tsotra tompoko za mpanao gazety efa niasa 7 taona atao Madagasikara Tribune ndraindray mamoaka article tsy mivoaka le izy satria ny publicité no priorité zay natao hoe raha vo domaine privé fanaova gazety de journal économique ka mety possible raha Valomanana name vola atao ny tim de iny navoaka ka zay mamerina raha hitanareo na rehefa aveo na rapide na tsy fatao interview vaiko misy de mifantaniko apetrako marina move Andriamatoa move anao zandra zanaka tena miaraka Iamarika Valomanana ianao dikan'izany miaraka zany ianao mamatsy vola satria anao nge malaza mpanan-karena ianao aloha zay lo nakoatran'izay tsy haiko fa minoa fa raha olo loatran'ny reny tsy haiko lo tsy fantako izy tena mety antsoa izy lo de mety tena hoe fanarana zaho azy zay zaho mamerina ho ahy na tomobila tsy ananako na compte en banque tsy ananako de ho hitanareo koa hoe io fa ny interviewinga mbola rajona azy anao mambazavy de raha afaka apisy ve tonga de anana vila be na vity 4x4 tsy tian'izany fa mba hoe ahitana an'le fahamarinany koa mpanao gazety tsika mba tsy mitongilana zany iny ngamba manodidina ny andra zeo la mety lasa nde anao kely tatitra ny vilana ko mezako fotsiny satria ny olona rehetrarehetra aloha nizaniza vaiza namako daholo ao amin'ny Facebook zao amoaka sara zao misy namako tima miaraka maka sara zay minoa fa avoakako zay zao amin'ny Facebook fa mivadika ty zanora mambazafy za tsy ina tsy maintsy mitantara tadio tsara tamin'ny tetezamity Jirivo izy tsy mahalala ny Jirivo Andrianarsoa tia maheringeriny na tsy ova mihitsy fa zao niara-niasy zay tsy fantatry ny olona tamy Anjajoela be ny tanàna ny Jirivo efa niasa tao zany hoe tamin'ny Patrick Rahamanana talohan'ny Anjajoela de efa tao ny Jirivo Andrianarsoa de aveo lana Anjajoela mbola tao izy mamiankarama satria zany nanao ny site ny Antananarivo.mg de tafaraka zay tany Gaborone tany Botswana manakara iny io satria manano diamonja fa izy mahay mifehy azy tatarafy iny de mifaneny zay zany ao anaty couloir de mibandy zany tena mampiady na hoe resaka am'zanora mambazavy zay nio fampinamana zay Jirivo de atsoko andeo tsika akasary de nakasary zay tam'izany tsisy Facebook fa forum fa nalefany eto amin'ny forum de zao zay mba misy fahagagana ihany eto ambony tany ianao zany eritseritra ho painy olona dao ngambo hoe nareo mpanao politika izy tokony manao ohatran'izao la zay ny tiako tenenina hoe nareo aza metaposiana tsangan'olona ny tiako tenenina za mifanatisy am'izany tompoko tena tsy hoe alefaso any investir na any amin'ny anina na rehefa mety nataon'ny mpitondra tsara ny programme toanako izy rehefa tsy mety izy tompo nizanizy de ho avy de mety iteninareo ka ianao tsy mba miteny misy momba ny Anjajoela ohatry indroa nanao article momba ny hoe l'exercice du pouvoir io zao Patrick ameko anao ty fahefany ty ataonao inona matoa ny tena zany de tsotra efa leo loatra tam'ty resaka fanjakany HVM ty ka de tany olona kely are de projet présidentiel de alainy ny olona nange rehefa filoham-pirenena tsy mahafehy ny rehetrarehetra inona na tonga somamana sy rehetrarehetra ataoko hoe taona voalohany taona faharoa tsy fantatry rajona mampiana filoha fa taona fanoteliny kosa ve toto fa nadaony Madagasikara rehetrarehetra ve de anao milaza fa tsy malala io ary anao fa de tratra andray anao nge rajona mampianina
Hein? Pour que les réfugiés n'entendent. Mais votre fils, on sait qu'il était là-bas, dans les flous. Mais non, mon fils n'a pas le don d'ubiquité. Ça ne fait comme il n'était pas là-bas, vous dites. Des rêves. Ah, c'est ma grave, il est capable de politique. Votre langue flutsonis, il n'en tient. C'est une putain sarn zanany, amizay mitondra basy poleta. Zany, ito amitsika eto zany, fiainany matahotra. Hoe, bon, mbola ministre là, fandraso là, fa tsy ministre intsony. Dia izay hoe voapoko, non, tsika tsy zany, ianao aza matory. Mifandeha izy, dia mbola opernasy izy, dia tenenina. Dia olona mbola tsy opernasy koa, tandremo nge fa le manodidina foana nge mafaty. Anginy tena mampanana satria ianao zao ampandroa. Za kosa aloha dia miteny nanomboka tamin'ny Philibert Tsiranana zay olona voafidy niza maro naratsiraka azy na izafy ary na ravalomana na rajonarymampianina vao niditra tao dia tena vonona misy nge tena ampandrosan'ity firenena ity fa ianao nge raha vao olona tsy miomana amin'ny fitondrana nge mahazo tsiro nefa miteny tamin'ny teteza misy efa miteny any Andra Joelina misy tandre fa manisaka tapy menamena io nge mampitapy malasa daly. Mais zay na voan'ny rajonarymampianina satria zao mandizina tsy avarin-jaka ndre tsapa mba naby izy itory avy izy tsy aloha izy mamono tena any olo loatra reny dolidoliny ty Jobatson ve mba marina mafy hatramin'izay nany zany Jobatson zany tsy resaka politique zany média consulting zany tamin'ny fotoanandro raha vao misy gedragedra eta politique nazy ny problème sao dia tsy raikitra le concertany miverim-bola kely directeur de communication zany agence de communication iny nataon'ny Jobatson manafatra apira avy any ivelany dia manao concert dia mahazo vola izy. Ianao miresaka politique aminy tsy mahazo mety ombon zany que izy io dia izy an'izay saritaza natao voamaly fa ianao ve nareo ve tena manao asana devoly dia na fotsiny dia teneniko manana fatokisana an'Andriamanitra satria tsotra vao midina roplanina ianao o mahitsy mantsy roplanina dia efa midina efa taza nataony dia mavaky tena manaitra ny olona na mivahiny na ianao gasy ary vao mataza ianao tilika amby fiangonana maniry ohatry ny anany dia eto Madagasikara iny tena manaitra hoe vao tonga eto Madagasikara voalohany ary nareo zany tena mino be mihitsy ka ampiaro fa zao ianao nge raha ohatra ianao manao le miambina lahy dia mangalatra koa latsinany ina koa ary ditrany aza manao zany za fotsiny na dia zao za kalina milamina fatako ny olona fidiko amin'ny maha-olo-pirenena za matoko fa misy ny Andriamanitra nakoatran'izay aza manao Andriamanitra tsy misy nareo fa mampanahirana be misy zay natony rehefa avy eo mety tsingidina tsy mitotoatra eto maty ozy anao amambaza hiteraka ve nareo aza miady amapaty misy fanampiana sovola. Ny namana zanora mamazamo rehefa miteny zay dia ohatrany tsisy frein mihitsy izy ka indrony janony tsika tamin'ny nampifainy kely marapahana fandarantsika namana zanora mambazafy inona ny teny amehezanao an'izay rehetrarehetra zay tao anatin'izay toe-javatra rehetrarehetra niseho fanontaniana ray fotsiny mety ho tafiditra ihany ao anatin'ny fotoanantsika hoe mba tsizazira tsy aritra notaninanao zany hoe misy milazany hoe ny UM dia seratra anankiray izay efa nataon'ny président Andra Joelina moa izy io ary dia ho ampiariny tanteraka miaraka amin'ireo velirano izay tao rehefa tonga itoerana mahafilopirenena azy misy koa nefa araka ny teny hoe misy manehitra ao hoe tsy hoe ohatrany lainga fotsiny nefa mpandrina drisa ao aminao manokana zany manontany ahoana. Ya misaotra anao tsotra le izy zao nao safidiko olo-pirenena tadio tsara aloha ty vetivetika ianao ninonino na mpivarotra charbon na mpanao kiraro na DG na PDG na tsy saiko tsony na mpivarotra ananeri olo-pirenena ianao aloha vao miasa na dia zao rehefa za efa niaina tamin'ny Tsirana efa mba efa tena elanetezana nahita ny zava-misy teto ny fandehana nandritran'izay 25 taona zay dia tsotra irefesana ary manatsara an'le hoe ao anaty chiffre tena marina misy tamin'ny andron'ny Tsiranana
folo tapitrisan'ny olona, folo tapitrisan'ny omby. Zao, 5 tapitrisan'ny olona, mijasy zany, eto Madagasikara, folo tapitrisa ny omby. Mazava azy izy zany fa nembotsitsika mivaralily. Dia izao amin'izay meno ny lazain'ny zandrikely ny fiantsoana azy. Ny hoe mange, izao hoe, mahavoatsika gasy moa tonga dia manao mangity sandramana. Le iny alabika sipitare, nga fotoka bogosy izy, nga fotoka ohatry izy tanora. Iny izy iny, fa ny antsika tonga dia mialina fotsiny ka na zavatra tsara, adiny fa izy nge nanao hôtel de ville, adiny fa izy nge nanao coliseum, zay rehefa nanaovany fitondra HVM ny hôpital Manarapenitra, fa maninona mpite na ohatran'iny, nitaraina ny olona tsisy dokotera, maninona tsy nasiana dokotera tao, nasiana fanafody tao, nasiana fitaovana, fa navela lo tao dia tany amin'izay ry mangamanga ohatran'ny lalomanga, io fa potika ny hôpital Manarapenitra fa atao inona, anazy ny azy. Fa io nge, rehefa matahotra an'Andriamanitra, rehefa mihinana an'Andriamanitra, mipoitra foana ny marina. Dia izao io tsotra le izy. Nanaitra, izy tsy hoe programme ankapobeny. Ohatran'ny hoe programme général de l'État, ohatran'ny hoe mapy, ny problème tsy tiavako amin'ny mapy nazy dia tsotra. Tamin'ny mapy tadidiko misy, tonga dia nitendre ny Ndiasara be Mananjary. Nalinina nefa tao miboahana izy nividy amin'ny boko. Boko tena hoe mahakavana 2002, mariny. Charles be Mananjary iny, général. Izy tsy nahalala koa voatendry Premier ministre. Nepusina miantso, afaka miantso no, izy tovolahy zao. Nepusina miantso dia fa maharamila hafa nyteny tsy afaka izy. Dia niova be iny. Dia izao ny fandehan'izy izy. Le mapy tompo, vao mandeha petraka, tonga dia mila an'izao miliary. Azonareo, tsy fantatra koa no inona ankapobeny. Ny hoe matompoka dia izao. Any varatra misy natao hoe varatra azy. Varatra azy zany rivotra be. Bon, mety aminy zany ny éolienne. Azonareo. Midina ny atsimo indray misy ny tsokatimo. Fa misy koa masoandro. Mety zany ny solaire. Tanao. Fa tsy hoe zay mety ohatra, zay le nitiko tenera, zay mety eto Antananarivo tsy azo ampiarina ny Tomasiny. Aotsirabe tsy azo, ohatra zao le aotsirabe io éolienne, le rehetra. Eo mivakina karatra nge mangatsiaka indrindra eto Madagasikara. Fa maninona nanaovana parc solaire ao. Dia jereo fa tsy tara ihany nge mahazo tombontsoa. Fa maninona ity koa mbola zavatra, zay izy za sady manome vaovao mananatra. Dia professeur Zafy Albert, tsy azo atao tsy tiako ny tompoko lahy rehefa olo ohatr'ireny. Professeur Zafy Albert nge tompoko e. Nananeritreritra misy, anao tena hoe resaka solaire misy, goavambe, tao mitapin'ny orombe. Tena marina nge zany. Hoe tena hoe ao asiana usine solaire. Professeur Zafy Albert tsy tanteraka satria misy sabotage. Ka rehefa manao sabotage, alazako anao dadabe Tsiranana. Non, dadabe Tsiranana tadio tsara 1978 zao maty. Nisy amin'ny prisonnitre tao, tao amin'ny le Louvre zao. Dia mandeha izy zatra mandeha tongotra izy moa naninona azy, izy nga nanao ratsy feonina koa. Nisy arina zany nentina, dia milatsaka le vary. Dia miteny tena miteny, dadabe, latsaka avery, hoy izy firenena rovery. Tena marina io fa mitotra. Angy tena mandreraka. Zao, zay rehefa ngia amiral Ratsiraka, inona tsy niteny, mipetra tsara ianao. Mamerina hoa, za efa firy taona dia efa fantako ianao tany Arago. Tamin'izany izy mbola mpianatra maramila, papany moa mpianatra dokotera. Tokony tena petra, fa rehefa ianao tena homme de parole zany, tokony tsy manao, maninona ianao mbola niditra le mandaky ne fallait pas. Talohan'ny taona 2001, isao 2001-5. Maninona ianao, nefa ianao tao Mamasina tena, tia tena mandafarana. Hitanao zany tsy fantako, ny ankizy ve melehibe, rasitaizana nge zany ny ankizy. Ka ny tiako amezana an'izany dia izao hoe mora nge le miteny, mora nge le manarina. Fa zao, raha ohatra misy olona vonona, matoa miteny toy nge vonona dao nge folo tao hoe, fa zao, ataovy ty amin'ny teny gasy, le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Zay daolina voany rehetrarehetra satria raha olona rehetrarehetra eo nge filoha voafidy eo nge tena nidakany vahoaka fa tsy misy coup d'état zany tetra jana 72 mpanao coup d'état e. Fa zala GTT sy MCM eo nge tadio tsara. Raha oharina 25 millions malagasy tsisy diky aminareo ao amin'ny Facebook eo
fa nareo zany le mazo sehatra efa tsy mahazo mifidy tsony nareo ka za manao an'izany no paio a ataovina mabotrabotra azy zany fa miteny fotsiny tandre mo tratrako satria ny pe tompoky sa sy fafana ay de ty farany etrany a de fa vaovao foany mety teny hoe fa ay mijery famantaranandro ty hitanareo le ampamoaka madà a zao nanofikarony zay a ho ampisaiko anao rehefa aveo le izy de zao décryptage rehetrarehetra fantatra iza le olona azonareo fantatry lanary mbola sy fantatra fa zao efa mandeha an'izao miplainty officiel amizay de tsy hoe nareo a de hitanareo ny anarana de ho fantatrareo asa le ampamoaka madà le miteny hoe name 25 milliards Andradjuel, le Villandry, Ravatomanga, Lola Rassomar, les cibles zany efa fantatry efa azo an-tsaina izy any ambadiky izy le nanome vola ka ny le nanome vola ny ilaiko fa tsy anao zazakely ary niteniteny foana aza ohatriny namenanao nga 5 millions de fa satria fa terena fotsiny hoe Andradjuel zao boakely zao potsista zany ka izy zany fiterana fa de tratra olazaiko anareo ihany iza le olona ampisena ny sara iza le anarana am'izay angamba ho fay kely am'izay no amin'ny Facebook eo le teniteny foana manompanompa foana io tsy adala akory Mark Zuckerberg manomorona an'io vao misoratra eo nareo de fa fantatra ny ora sy ny daty sy ny toerana nanaovanareo an'io fetsy la le zalahy io satria mampiasa ny IP miroir zany hoe miroir zany mitady anao klasika eran-tany misy IP ary zanaky ny IP fa le IP d'origine iny tsy voafafana inona tratrarina azy amin'ny décryptage fa iny moa zay ka matoa zany nahita grave be no misegny eo amin'ny deuxième tour indrindra aveo rakoto voaherinena ny anarana ka confrontation ihany natao tompoko any zay mifarateniko ohatrany naheno a to misy resaka zay tompo miteny hoe fahendrena raha tsy zany zao na inge fa vita ihany efa tsy ambenimpolo taona fa nareo rakizy wise nareo ho fanalahatra ho fanalaingy ohatrany io zao ny lamody zao nahita any an-dalana zao ohatrany sinon be mitovavy hitanao de mirandrana andanareo mijery sary fa mivazimba nanao an'ireny taloha satria ny mivazangy nos ancêtres les gaulois finitsika gasy nos ancêtres les vazimby tanareo zany le kolotsaitsika lasa any amin'ny rasta tanao angalarin'olona dotsika de manaikinaiky eto fotsiny aza manaiky fa mitsangana hoy izy dideratsiraka ny tanora nanangana ano aviko maninny anao amy valopolo taona manao candidat numéro zama mampiteny telefona eto sotra tompoko lenoa isorana betsaka ny namana Zanora Mambazafy ny vahiny teto amin'ny fandarana Okazavo zay Zanora Mambazafy rehefa miteny zay izy rehefa miteny mpiaino an-tsaina ankasitrahana indrindra isorana betsaka toy ianao animaje teo amin'ny lafy teknika mankasitraka mankatelina tsika rehetra mampatika Andrianjanarison teto amin'ny fanolana azadino zany fa provina no mivoaka ny YouTube zao enjehako ohatry enjehako rapitso jo zany satria le connexion moko ohatra tena mampanahirana fa zao aza taitra nareo eran-tany mahita misy osikely de zao nareo a natsoako ary le commentaire afaka miteny zay moa zany izy tsotra un journaliste n'a pas besoin d'être aimé ou détesté tsy problème ako mihitsy na tianareo na tsy tianareo za tsy maintsy milaza marina misy miteny amin'ny teny vazaha toute vérité blesse kakoroko ataoko ka fa za tsy folona na misy ro mpitondra rehetra fantatro antanindry marque Valmanana mana izy nge nitondra tamin'ny 2002 to Johannesburg fa nareo ny tsy mahalala an'le tantara de tonga de Zanora Mambazafy TGV de rehetra mbola tsy niditra antoko politique zay menakao tsy antoko politique tsy hoe ato zany de momba an'iny e averenenona tsara ty émission ty de hitanareo na marina ihany mamerina zay mahita ndrambola rajona mba contacteo afa de tena any aminao zany le famarinana ny akoatran'izay tsy haiko raha misy zavatra ataonao fa zay mba fiangaviko ny sasa mieritreritra an'izany hoe tady vola be any aminao hiteo asa raha afaka pisy na masivila na 4-4 fa za aloha nitranjoko de mamerina tamin'ny 2000 misy masa de miteny hoe mamy Ravatomanga mandoany jiriko eny aleoko misy melo e so ony fa marina ihany eo am'izay masy rehefa aveo ijerisika izy ny tena mpandangy za hoe tena mamaritra anangy avy de asa ndray izy aloha zay no Facebook io fa zao hoe teneny zay tianareo tenena fa zao tandre miopa verina any aminareo aza miteny zavatra tsy fantatra
problema moa tsy mampatrika zany ny olona ao dia mieritreritra malala anao no enao marina nge zany tena zany misy fa de izao lo zany nareo satria efa amin'ny ro sasany a fa de bye hozy izy in anglais see you next week maybe next month fa zao confrontation makasitraka après de rebe kokoa anao ary raha riva amin'ny fitora moa ny famerenana eto amin'ny onjam-peon'ny viva ihany ny famerenana fandarana okazava amin'ny fitora hotsika zay tsy nahino zay resadresaka ny fanaovana tamin'ny namana zanora mambazava zay aza miala amin'ny onjam-peon'ny viva ihany keo fa namana erika ho an'ny vivatolakandro ny andiny izao fandarana okazava izao mandrapitafa mandrapiresaka mandram-piona ho an'ny lapitsobe filomatovo Ao casa